Sy tomboko vavy ity mbola faly miarabanao indray zay tafiaraka aminay eto amin'ny chaîne Watawatasy amin'izao fotoana izao. Maro ny zava-mandalo eto amin'ny firenena izay tena miteraka resabe sy savorivory amin'izao fotoana izao. Mahakasika ireto koa no anaovantsika famitiana-baovao eto androany ka ozirintsika voalohany amin'izany eo amin'ny sehatry ny ara-politika, ny fanatsoan'Andriamatoa Randrianalivelo, ny filazan'ny sasany ny tenany ho tonga nanatitra CV fa mba te hiditra ho mpikambana ao amin'ny gouvernement vaovao. Mbola eo amin'izay resaka ara-politika izay ihany naneho ny heviny momba ireo vinina narosiny Andriamatoa Andry Rajoelina hoentina mpandrosoana any Madagasikara amin'ny fehim-potoanam-piasany fanindroan'ity ny mpahay ara-toekarena Ralson Roger. Toy ny voka-dratsy nateraky ny fandalovan'ny rivo-doza Alvaro teto amintsika kosa tany amin'iny faritry Ikongo iny dia traboina marobe no hita vokatry ny fiotsahan'ny tany ny 7 Janoary lasa teo. Raha ny nambaran'Andriamatoa sy ny mbavambahoaka ny Madagasikara voafitao an-toerana moa tsy izay izany fa Razafy sy Androfa Jean Brunel dia miisa 5 ireo namoy ainy. Ao Port Berger indraiky kosa dia tezitra mafy ny ben'ny tanàna tao an-toerana tsy izay izany fa i Andriamatoa Fiarema Adolphe naneho ny heviny momba ny jiro sy rano ary nitaona vahoaka nanao hetsika teny an-toerana. Any Toamasina indraiky kosa dia akory ny agagan'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana tao an-toerana fa nahitana vary simba 3 conteneur indray nosarona tao Toamasina kaseka odiovina. Trangana fisolokiana indray kosa izay tranga tao talata maty lehilahy iray no nisandoka ho matafiditra-piasa ao amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola no voasambotry ny zandarin'ny brigady ao talata maty. Raha izay tompoko lahy sy tompoko vavy ireo famitiana-baovao maromaro vitsivitsy izay hoentina ho voaasana amintsika eto anio dia mbola manatsanareo hatrany mialohan'izay rehetra izay eto amin'ny chaîne Watawatasy. Mba nisy commentaire ambanin'ity vidéo tsika ity afana mandravina ny hevitra rehetra ireny afana manao vidéo manaraka eo indray. Manatsanareo hatrany koa izahay mba ilike an'ity vidéo ity ary indrindra mba iabone amin'ny chaîne afanareo manaraka tsy tapaka ireo vidéo misisisalefana eto amin'ny chaîne Watawatasy. Tsy ampiandrelanareo ary izahay fa avy hatrany dia vavany. Nandamafy ary tena nanivingivindro tokoa nandiso ny filazan'ny sasany fa nanatitra CV mba te hiditra mpikambana amin'ny gouvernementa vaovao iado Andrianalivelo androany talata 7 Janoary. Raha maro ny resaka mandeha momba ity fifidianana gouvernementa vaovao ity dia nisy tokoa ny namoaka resaka momba ny Andriamatoa Andrianalivelo ho nangetaheta te hiditra mpikambana amin'izany gouvernementa vaovao izany. Naneho ny heviny nefa ny tenany ary tena nandamafy an'izany rehetra izany ny talata 7 Janoary fa tsy anatitra CV na aiza ny tenany sy ny MMM efa veloma tsy misy mandra-piona izany ho iatrany ity farany. Raha mahakasika an'izay fifidianana gouvernementa vaovao izay ihany anefa dia efa mananika anarivony ny olona nanatitra dossier fa te ho minisitra raha ny lahatsoratra navoakan'ny gazety iray mpiseho isan'andro. Izany dia midika fa tsy vitsy araka izany ireo olona mangetaheta ary maniry mba te ho mpikambana sy ho minisitra amin'izao fitondrana sy gouvernementa vaovao izao indray. Raha iara mahita sy iara malala ny fiatomboan'ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina fanindroany indray any Madagasikara dia efa tsy vitsy sady ireo mpahay lalàna sy mpahay ara-toekarena no mandiso ny fomba fiheverany sy ny vinina izay narosiny. Anisan'izany moa i Andriamatoa Ralson Roger tsy mahaliana mpampiasa vola avy any ivelany i Madagasikara. Naneho ny heviny momba ireo vinina narosiny Andry Rajoelina hoentina mpandrosoana any Madagasikara amin'ny fehim-potoam-piasan'ny fanindroany ny mpahay ara-toekarena Ralson Roger. Tsy maharesy lahatra momba ireo fananganana orinasa izay ampanantenainy ajoro eto amintsika tsy manaraka antanatohatra raha teo izany. Tsara ampahafantarina antsika fa efa tsy mahaliana ireo mpampiasa vola avy any ivelany raha teo i Madagasikara tao anatin'iny 5 taona lasa iny ho iatrany i Ralson Roger mpahay toekarena. Vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Alvaro teto amintsika indray kosa vaovao mampalahelo izay miseho any Kongo traboina noho ny ranobe sy ny fiotsahan'ny tany ny 7 Janoary lasa teo. Raha nambaran'ny Andriamatoa sy ny mbavambahoaka any Madagasikara voafitao an-toerana moa dia i Razafy sy Androfa Jean Brunel miisa 5 ireo namoy ainy. Toeram-ponenana maro no rava ary anisan'ny namoy ainy ny piasa iray ao amin'ny sampandraharahany etra any an-toerana. Any Port Berger kosa omeo anainy zonay alefa ny jiro sy
sy rano hoy ny ben'ny tanàna sady nitaona vahoaka anao etsika tao an-toerana. Napiaka-peo ny ben'ny tanàna ny Port Berger renivohitra Andriamatoa Fiarema Adolphe noho ny fatapan'ny jiro sy ny rano eto Port Berger voalohany nandritra ny 5 andro izay. Nidina teny fotony tamin'ny centre termika ny tenany ny alatsinainy 9 janoary maraina. Nanontany sy nijery ny zava-misy ao amin'ity toeram-pamokarana ity. Ny hoe jirama dia jiro sy rano malagasy. Ny rano sy ny jiro dia samy efa maty tanteraka ka ny vahoaka malagasy sisa ny mbola velona eto amin'izao. Malagasy toa ny vahoaka rehetra ny ponina eto Port Berger fa nahoana no tsy rarahina. Rehefa aiza tapaka jiro dia vahanaingana ary rehefa aiza ny toerana mijaly dia jerena fotsiny. Omena tsiny fa izahay vahoaka raha tezitra dia lazaina fa maditra hoy hatrany ny ben'ny tanàna. Ny antso ny vahoaka ny Port Berger ny ben'ny tanàna mba samy anoratra amin'ny rindriny raha ampitso talata 7 janoary ny hoe omeo anay ny zonay alefaso ny jiro sy rano. Nilaza moa ity olom-boafidy ity fa tsy farana hatreo ny fitakina fa itoy hatrany ny ratsy mivaly izany. Mariana moa fa 700 kilowaty no filan'ny tanàna ny Port Berger fa 8 kilowaty no sitrany tato anatin'ny andro maromaro izay. Avelantsika eo ny amin'iny fa raha mbola mitohy ny savorovoro sy ny fikarohana an'ireo rehetra tompon'andraikitra momba ny resaka raharaha vary simba tany Mahajanga lasa teo dia indro fa misy sahady niseho tany Toamasina izay nahitana indray vary simba 3 contenera be izao saika hodiovina aparitaka ho an'ny vahoaka malagasy. Saika hodiovina toy ny tany Mahajanga ireo vary simba ireo araka ny loharanom-baovao izay azony teo anivon'ny Gendarmerie efa nogazina ny vary simba ary hafanganina ny fitantanana sy ny fitanana an-tsoratra ny fanadiadiana izay rehetra voakasika ary atolotra ny fitsarana. Mipetraka reto ny fantanina manao hoe hatraiza ny fahafaran'ity resaka raharaha vary simba ity ary manerana ny Madagasikara ve no misy azy rehetra ka mbola tsy hitatra amin'izao saingy ireto farany ireto moa no hitan'ny mpitandro filaminana ka hitatsika be sy ny maro amin'izao fotoana izao ary mipetraka ihany koa moa ny momba izany hoe inona ary ny tena antony ary aiza ny tanjona hitondrana ny firenena mahatonga an'izao fahitana resaka vary simba izay saika ho isan'ny manerana ny nosy izao. Mampalahelo tokoa moa ny tranga toy itony satria tsy vitsy amin'ny malagasy no mikakaika vokatry ny tsy fampihan-tsakafo tsy fahitana intsony an'izany vary izany nefa indrisy aty aoriana dia ahitana an'izao vokatry ny zavatra miseho eto amin'ny firenena ahitana resaka vary simba izay misy 3 contenera be izao sarona tao anatin'ny fotoana vitsimonja teto Madagasikara. Irarina araka izany ny fahitana aingana ny vokatry izao raharaha izao ka ahafantarana hoe iza tokoa ny tompon'andraikitra tamin'ity resaka raharaha vary simba ity na ny tany Mahajanga na izao eto Toamasina izao. Fa eo amin'ny resaka sy fandriam-pahalemana kosa dia misy indray nitrangana fisolokiana nyseho tany talata maty lehilahy nisandoka ho maty afiditra piasa ao amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no voasambotry ny zandariny brigady tao an-toerana. Vola antapitrisisa no efa azony ilay mpisandoka sy mpisoloky rehefa voasambotra indray izy dia mbola manopa sy mandraonareo zandary fa tsy maintsy iantsoany olona amboniny ireo mpitandro filaminana ireo. Atoato izay tokoa moa dia lasa mahagaga ny zava-miseho satria ny olon-dratsy indray no toa lasa mandraona sy miteny mafy ary manompa ireo mpitandro filaminana izay manao fanadiadiana amin'izy ireo. Tahaka ity lehilahy anankiray ity izay efa tratra vokatry ny fisolokiana sy ny fametsifetsena vahoaka Etsiero no voasarony brigade tao talata maty kanefa dia izy indray no avava sy manompa ireo mpitandro filaminana manoloana azy ary mandraona avy hatrany fa iantso olona ambony ny tenany ahafahany miala amin'izay rehetra anamelohana azy andrindra ahafahany ihany koa anome sazy an'ireo izay mitady anakana ny lalany amin'izay tiany atao. Mipetraka ary ny fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe eto amintsika ve eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny mpanao ratsy indray no mahazo vahana amin'izay rehetra ataony manoloana n'izany rehetrarehetra izany aiza ary iza no ambony ambany lalàna eto amintsika ahafahana manao izany rehetrarehetra izany. Araky ny fitenenana izay koa moa manao hoe ny vitsy mikitsana irery dia matoa izy manao izany fihetsika izany manoloana andreo mpitandro filaminana dia ao tokoa ny zavatra atokisany ary ao tokoa ny olona izay atokisany afaka manala azy amin'izay fanamelohana mahazo azy izay ka mahatonga an'ireo mpanao ratsy sy ireo tsy matahotody tsy matahotra lalàna intsony manoloana ny fanagadrana sy fahamaizana izay miatra amin'izy ireo ka toa zary izy ireo indray aza no miseho be loha sy manompa an'ireo manam-pahefana manoloana azy amin'ny fanadiadiana izay atao aminy. Raha zay toko lasy toko vavy ireo karazana famitiram-baovao izay natao tamintsika sy ny voapasina teto anio dia mbola
manasana ohatrany izay eto amin'ny chaîne Watawata Gasy mba anisy commentaire ambany vidéo antsika ity afara mandravina ny hevitra ireo rehetra ireny afahantsika manao vidéo manaraka eo indray manasana ireo ohatrany ihany koa mba ilike ny vidéo antsika ity ary indrindra mba iabony amin'ny chaîne Watawata Gasy afahanareo manaraka tsy tapaka rehefa vao misesisesy alefana eto amin'ny chaîne Watawata Gasy izay tompo lasopy vavy ny masaka azonao rosanareo anifa mankasitraka dia mirary soa